fa momba ity fiaonambe isa parti any dia naneo ny heviny momba izany ny fikambanana ny cadre politique agnatin'ny FEDEP na ny Fédération des ex-détenus politiques de Madagascar moa dia manohy ny tolona zay efa natombokay makasika ny fitakina ny fampiarana n'ilay article 26-27 ao anatin'ny tondrozotra dia ny indemnisation sur une réparation n'ireo garde politique sy ireo niaramboina rehetra nanomboka tamin'ny 2002 ka tamin'ny 2009 araky ny tondrozotra efa nisy ny fiaonana maro samihafa zay natao matetetika satria ny FFM moa no tompony andraikitra voalohany institution mikarakara ny garde politique amizao tsika miteny zao zany dia eo andala ampiandrasana ny fananganana raha niresaka farana ny fanaovana tamin'ny FFM dia eo andala ampiandrasana ny fananganana an'ilay Fonds national de solidarité zany zahay amizao fotoagna zao satria efa nisy ny fiaonan'ireo institution ty zany tamin'ireo mpamatsy vola tamin'ny filoham-pirenena ny amin'ny tokony hananganana an'izany Fonds national de solidarité zany zay isahana ny fandindrana ny fandoavana nyreo ataoko hoe zo feno fanomezana fanonirana ny garde politique manerana ny Madagascar raha ny lafiny ara-ponona ny resahina ara-pivavahana zany mila miavana ny olombelona fa eo amin'le fagnatanterahana azy no somary nasiana resaka tamin'ny FFKM hoe aza mbola tanterahina aloha raha azo atao ilay conférence régionale any amin'ny faritra satria mbola be dia be ny fahitany azy ny olona tsy tafiditra ao anatin'io ny olona tonga tao dia tsy olona avy any amin'ilay zany hoe avy any amin'ilay district le olona fa olona valovontaka zany hoe olona tsy valovontaka moa zany fa olona mipetraka ao Toamasina olona mipetraka ao Toamasina izy fa avy any amin'ilay district no nalaina ho délégation misy hoteny le district de manahoana ny endrika est tena endrika le zany hoe le hevitra mivoaka avy eo zany tena hevitra le vahoaka avy any rehefa fampiavana-pirenena marina resahana sa hevitra reto olona mpanao politika reto